Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino hajaina. Niresakantsika amin'ity androany ity dia eo amin'ny tontolony izany nofy izany. Satria tsy misy olona eto ambony tany ka tsy manofy mihitsy. Fa ny olombelona rehetra dia manofy eo amin'ny fiainany andavanandro. Ary ny nofy dia iray amin'ireo afatra alefan'ny tompo Zanahary aty amin'ny zanak'olombelona. Indraindray ny nofy tsara ka mahafinaritra ary tsy tiantsika mihitsy ny fahatapan'izany nofy zany. Ary indraindray izy io dia mampitahotra ary mampitaintaina ary rehefa mifotsika lasa saina ary mandinika lavitra hoe inona no mety ho anton'izany nofy zany. Ka izay nahita nofy tsara aoka ho tantarainy amin'ny olona izay azony antoka ary mangataka amin'ny tompo Zanahary ho tanteraka izany. Fa izay nahita nofy mampitaintaina kosa, nofy mampatahotra kosa, nofy ratsy dia aoka ho tazominy ho azy irery izany ary tsy ho lazainy amin'ny olona ary mangataka amin'ny Zanahary mba tsy ho tanteraka. Satria nofy raha mbola tsy notantarainao tamin'ny olona ary tsy mbola nadikany olona dia tsy ho tanteraka eo amin'ny fiainanao izany rehetra zany. Fantaniana kosa mipetraka amintsika amin'ity androany ity. Ahoana moa ahafantaranao fa iny nofy izay nofisinao iny marina avy amin'ny Zanahary, tsindrimandry sy afatra avy amin'ny Zanahary, sa hoe nofy ririnina izay avy amin'ny devoly. Ireo manam-pahaizana mahakasika ny nofy dia nanome karazana famantarana anankitelo. Raha tafiditra na ihany koa hitanao anaty nofy reto zavatra telo reto dia nofy avy amin'ny Zanahary zany fa tsy nofy ririnina. Voalohany, tadidinao avokoa ny zavatra izay nofisinao nandritra ny alina na atoandro na arivariva izay nanofisanao. Zany hoe tsy nisy na dia teboka ray adininao na niala tao anatin'ny sainao fa tadidinao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany izany nofy izany. Ny teboka faharoa, tsy mila mifandray amin'ny fiainanao andavanandro izany nofy izany. Izany hoe manalavitra amin'ny fiainanao andavanandro. Satria nahoana? Satria indraindray isika rehefa manomana zavatra anankiray na manao zavatra anankiray noho ny fandiniantsika lalina an'iny zavatra iny dia lasa azontsika nofy. Fa le nofy marina dia le nofy tsy misy ifandraisany amin'ny fiainanao andavanandro. Ny fahatelo, ahafantaranao hoe fa nofy marina izany dia tsy lava izany nofy izany fa eo amina 10 segonda, 20 segonda, 30 segonda farany maro dia tapitra izany nofy izany. Fa tsy sanatria akory nofy izay mandeha adiny iray na nofy mandeha 20 minitra na nofy mandeha 10 minitra zany dia tsy nofy marina izany fa nofy ririnina. Satria Allah, tompo Zanahary, milaza ao anatin'ny Korany, tantara nofy n'ireo olona roa izay voafonja niaraka tamin'ny mpaminany Youssouf alayhi salam. Ny iray niverina tamin'ny asany fampisotroana jus na voankazo ny mpanjaka. Ny iray kosa nahita tenany nafatotra teny amin'ny hazo fijaliana ka misy vorona mihinana eo an-tampondroany. Zay fotsiny nofy izay hitany. Zany nofy zany dia tsy maka eo amina 10 segonda akory. Ohatran'izany ihany koa i mpaminany Youssouf alayhi salam. Mpaminany Youssouf dia nahita fa hoe misy ireo karazana kintana 120 sy ny masoandro ary ny volana ny ankoka teo aminy. Zay fotsiny nofy izay hitany. Ary zany nofy zany tsy maka 10 segonda. Ka izay nofy kely na ihany koa fohy dia anisan'ny nofy marina izany ary mitondra ny afatra avy amin'ny tompo Zanahary. Zany hoe averinantsika ny famantarana ny nofy tena marina. Voalohany dia tadidinao avokoa ny zavatra rehetra nofisinao. Faharoa, tsy mila mifandray amin'ny fiainanao andavanandro na ny zavatra izay karakarainao. Fahatelo dia fohy tanteraka izany nofy zany. Raha ireo fepetra anankitelo izay voalazantsika ireo feninao tao anatin'izany nofy zany dia nofy marina avy amin'ny Zanahary fa tsy nofy ririnina izany rehetra zany. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonnez-vous, partagez-vous ary ataovy j'aime fa mbola maro ireo zavatra ho resadresantsika eto. Wassalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh.